Manaona daholo eo androany za tsika dia resaka hoe ohatry ny ahoana ny fomba azahoan'ny akeoretika anankiray voly. Misy fomba maromaro. Ny voalohany zao a mampianatra ohatran'izao ataoko zao zany mampanao formation zavatra hainareo momba resaka sécurité informatique. Ny faharoa dia mijery an'le orinasa manome vola hackeur anankiray mba hiteste ny système. Dia ny fahatelo moa zany a misy an'le site web reny en ligne dia miteny zareo hoe raha mahita fay nareo a dia tenenao aminay a dia rombenay voly nareo a na ataonay malaza. Reto zany misy ohatra bug bounty a, misy site be da be tony a ohatra hoe blablacar ohatra izay miteny hoe raha mahita fay amin'ny sitinay nareo a dia menay minimum 50 €. Misy karazany be da be a, ny sasany misy hoe omeny cadeau ianao en plus n'le voly na hoe hall of fame ataony malaza ianao en plus n'le vola omeny. Ohatra hoe maka an'ity CCM ty tsika zao dia submit report miteny zany tsika hoe zao ny zavatra tsy mety amin'ny siteny. Dia rehefa tonga ato a dia misy resaka be da be hoe zao avy ny vulnérabilité afaka teneninao aminay a fa reto a tsy dia ilainay. Be da be moa zany le izy dia afaka miteny ianao raha mifanaraka amin'iny zany zavatra hitanao a dia afaka mandefa any amin'zareo hoe zao ny resaka bug misy ao aminareo a. Ohatra hoe misy bug na XSS dia ampiseho anareo manao proof of concept amin'ny fiantsoana anazy a. Menareo anazy zany le sary momba an'izay fa tsy miteniteny fotsiny nareo a dia ny source sy ny mombamomba an'le izy rehetra. Misy koa le site hoe hacker one dia misy projet be da be ao a asainy testenareo. Dia raha mahita vulnérabilité nareo ohatra amin'ny resaka Python dia afaka miteny aminy zany hoe zao ny hitany efa tsy mety. Dia ohatran'le teo ihany misy titre sy ny tariny. Google koa moa manao an'izay ny Google ary a tonga hatramin'ny $2000 ny anazy raha mahita fay ao amin'ny système ohatra hoe fay ao amin'ny Google Chrome ianao zany. Ny Facebook koa moa zany manao a ao amin'ny Facebook web hat. Dia efa misy resaka moa zany ao hoe ohatry ny ahoana ny fomba fitenenanao anazy an'le zavatra tsy mety aminy a hoe teneninao amin'zareo le izy aloha tsy ataonao public zany a, tsy mamotika ny données an'le mpikambanao aminy ianao. Dia zay izy vao manome volanao tsy manenjika anao a tsisy enquête judiciaire ataony aminao. Misy condition lavalava moa zao ao amin'le izy a dia reto avy ozy izy raha mahita zavatra tsy mety amin'reto ianao dia afaka miteny aminay amin'ny Instagram, Free Basic amin'ny Facebook, WhatsApp amin'ny Facebook daholo moa zany dia afaka miresaka amin'izany ianao. Dia misy communauté ana expert zany mijery an'le zavatra teneninao iny. Ary ianao manao titre an'le izy mety hoe bug XSS ihany ohatra dia mijery ianao hoe inona le zavatra tsy nety tao. Facebook web ave tsy nety na messenger ave ohatra dia miteny ianao hoe inona zavatra tsy nety taminy. Be da be reo ataontsika XSS dia asianao tantarainao amin'izay zany le izy ny technical détail resaka technique fa tsy hoe mitantara be fahatany fotsiny ianao ohatra manao dissertation. Dia ato ianao zany a tena mitantara mihitsy hoe ohatra zao ny fanaovana an'le izy. Dia asiana an'le sary a na vidéo moa zany a nampisehoanao anao an'le izy le izy a zay vao ekeny zareo. Dia be da be moa zany ny site mampanao ohatr'izay a Microsoft etc.
dia afaka zay zany afaka azahoanao vola koa amin'ny maha teoretika anao amin'ny maha teoretika anao moa zany dia ampiseho anao hoe zao ny fay teninao amin'ny tontolo izika mba hanatsarany an'ilay izy. Dia mety misy ity zao nareo hoe sarotra be zany fa ahoana nahitana an'ilay fay amina site ohatra hoe Facebook. Sarotra le izy satria be da be ny olona mahita fay foana. Statistiquement zany misy hackeur anaky 5 farafaratsiny ao anatin'ny andro ray mahita fay amin'ny Facebook ohatra. Zany hoe afaka ahitana fay foana fa tsisy site hoe sécurisé à 100% zany. Oui, c'est pas faux. Zay zany androany dia misaotra antsika rehetra nanaraka. On n'a pas encore fini. Dia raha ohatra hoe lina amin'le ethical hacker ianao zany dia afaka mitsidika amin'ny page-nay ethical hack information ao amin'ny Facebook ao. Fa mampanao formation zany zay. Ny formation moa zany efa vita fa misy foana isam-bolana fa ny individuel koa afaka mampanao formation anao zany zay individuellement. Misaotra antsika rehetra.